faly miarabanao mijery sy miaino izao fandaharana izao. Ampatsahivina ihany, mbola misy ny fanantenana. Izany no loha hevitrintsika ao anatin'izao fandaharana manokana izao. Loha hevitra izay tsy mikendry afa-tsy ny ampatanjaka ny finoanao, ahafahanao matoko mandrakariva an'ilay Andriamanitra sady fitiavana no mahery mainy zavatra rehetra manoloana andreo olana sy fiaikana maro samihafa izay mety mitranga eo amin'ny fiainanao. Ny lohatenintsika amin'ny teny ity dia ny hoe fiovana tampoka fa fiaingana vaovao. Fiovana tampoka fa fiaingana vaovao. Andeha aloha hiaraka hivavaka isika. Raina masina tsara indrindra izay an-danitro, misaotra anao izay noho ny fitahinao anay. Mbola velonaina soamantsara, noho ny fahasoavanao, noho ny famondram-ponao. Misaotra anao sahady izay satria mino sy matoky fa hanomana fampahirezana ho anay indray ianao amin'ny tian'io itsy. Meo anay ary ny fananao masina, mba hahafahanay matoky ny teninao. Ary miaraka amin'izany ihany koa ny fananao masina mba hampijoro anay amin'ny fanaovana ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no hanonana izany vavaka izany. Amen. Fiovana tampoka fa fiaingana vaovao. Tsy maintsy misy ny fiovana eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Izany dia lalàn'ny fiainana raha mbola eto amin'ity tany ity isika. Tsy misy zavatra na toe-javatra ka maharitra mandrakizay izany raha mbola eto tany isika. Misy aloha zavatra efa ampoizina ka tsy maintsy homanana. Ohatra hoe asa ankizy na tanora mbola ao an-tokantrano ianao ankehitriny, mbola i dada sy neny no mikarakara anao sy mamelona anao, kanefa efa afaky ny manam-po ianao satria ianao mialehibe dia ho avy ny fotoana hiala amin'ny dada sy neny ianao. Hanoro tokantrano ianao dia hizaka tena amin'izay fotoana izay. Zavatra ampoizina izany dia azo manana tsara. Dia tahaka an'izany ihany koa miasa ankehitriny, mety miasa ihany koa ianao angamba ohatra. Kanefa ho avy ny fotoana, tonga ny taona fetra ny asa, fa tonga eo amin'ny fetra ny fisotrondronono ianao. Tonga eo amin'ny fisotrondronono dia mijanona ihany koa eo amin'ny asa mahazatra ahy. Zavatra efa ampoizina izany, lalàn'ny asa izany dia tsy maintsy iomanana. Fa izay mafy indrindra amin'ity fiovana ity ry havana dia izao. Ny fiovana tampoka vokatry ny toe-javatra izay tsy ampoizina. Fiovana tampoka nateraky ny toe-javatra izay tsy nieritreretinay hitranga ka mampitondra fahoriana, manova tampoka ny fizotra ny fiainana. Ohatra fotsiny, fahavoazana
nateraky ny lozam-pifamoivozana na loza vojanahary dia nitranga ny fahafatesana tampoka ilay ray mpianakaviana izay mpamelona ohatra no lasa tampoka tao anatin'izany fahafatesana izany, miova ny fiainam-pianakaviana. Tahaka an'izany ihany koa ohatra ny hoe ny fijanonana tsy fidina teo amin'ny asa vokatry ny valanaretina, satria nisy ny valanaretina dia nikatona ny orinasa, nanala-piasa ny orinasa dia nijanona ny asa. Angamba efa niainantsika ny sasatsasany tamin'izany fiovana izany. Mety misy zavatra maro samihafa ihany koa azo tanisaina. Na manahoana nefa ry havana ny karazany ireny fiovana ireny, na fiovana mahafinaritra io na fiovana mafy io, dia izao mamaritra toe-javatra vaovao mandrakariva izy ireny, mamaritra fiaingana vaovao hatrany izy ireny, izay ahitana toe-javatra vaovao indray, ahitana fanandramana vaovao indray eo amin'ny fiainana. Fiaingana vaovao ohatra ny fifindran-toerana, raha no toe-javatra ohatran'ny hoe mety manahirana ohatra dia mifindran-toerana, mifindran-trano ianao, dia izao ahita zavatra vaovao, toerana vaovao no hipetrahanao, olona vaovao indray no hifanerasera aminao, hanana fifandraisana vaovao ianao, azo namana vaovao ianao, ary mety ahita hevitra vaovao azy ianao ateraka izany rehetra izany. Fiaingana vaovao ny fijanonana amin'ny asa. Mety mafy izany, tsy lava, fa izao na mafy aza izany dia manery ianao hitady hevitra, manery ianao hitady hevitra vaovao, lalana hafa, ka mahatonga anao hiantehitra bebe kokoa amin'Andriamanitra. Ary izay ilay tena zava-dehibe ateraky ny fiovana eo amin'ny fiainantsika. Raha misy fiovana nanahirana nitranga teo amin'ny fiainantsika dia lakolosy lehibe maneno ireny hahatonga antsika hanatona an'Andriamanitra, hiantehatra aminy ary hivavaka aminy bebe kokoa. Misy mpandinika sasany miteny fa ao anatin'ny fahoriana no tena ahitana sy andrenesana tolombavaka tena izy. Ao anatin'ny fahoriana ozy no tena ahitana sy andrenesana tolombavaka tena izy. Matetika mantsy rehefa ohatrany hoe mandeha tsara izay ilay fiainana, ohatrany hoe misosa mora izay ilay fiainana, dia efa ohatrany lasa zary tsy anjery ny vavaka ataontsika. Noho izany dia aza matahotra izay mety ho fiovana tampoka ry havana, fa katsaho izay fiaingana vaovao ateraka izany eo amin'ny fiainanao, dia raisy ho fanotra entinao manatsara ny fiainanao noho ny tamin'ny taloha izany. Ary izany no mampahery raha ny tenin'Andriamanitra no jerena. Atao amin'ny Baiboly dia misy ny tantara n'ilay lehilahy atao hoe Saoly. I Saoly dia nanenjika ny mpianatry Kristy. Dia efa tratra ny fiovana tampoka io ihany koa izy teo amin'ny fiainana. Nanana fikasana izy hanenjika sy handringana ny mpianatry Kristy. Kanjo indro nisy fiovana tampoka dia niova tanteraka ny fikasany rehetra, ny zavatra no eritreretina rehefa nanino rehefa ny fanena tamin'ny tompo izy. Raha ny Baiboly no jerena dia izao no nambaran'ny Kristy azy araky ny asan'ny apôstôly toko 7 dia ny 9:20. Asan'ny apôstôly toko 7 ny 9:20. Hoy ny tompo hoe
asehoko azy ny abetsahany zay tsy maintsy hiaretany mba ho voninahitry ny anarako. Zany ny tenin'ny Tompo. Ilay Saoly zany izay mpanenjika tamin'ny lasa rehefa nifanena tamin'ny Kristy de lasa olona vaovao, de izy indray no lasa sangany teo amin'ny fitoriana ny filazantsara mba ho fanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Fingana vaovao tsy misy tahaka an'izany ry havana. Noho izany eto am-pamaranana na manahoana toe-javatra misy eo amin'ny fiainanao rehefa miona amin'io Jesosy Kristy io ianao de tsy maintsy misy fiovana lehibe aterak'izany eo amin'ny fiainanao. Mahireza matoky an'Andriamanitra. Mbola misy ny fanantenana de hiaraka hivavaka isika. Ray ny masina tsara indrindra izay ny an-danitro, misaotra anao noho ny teny fampahirezana izay nomenao anay. Impirimpiry izay eo amin'ny fiainanay Tompo, no matahotra trapahoriana amin'ireny fiovana tampoka amin'ny trango eo amin'ny fiainanay ireny, amin'ny maha-olombelona anay de miseho zany. Tsy zakanay aza izany matetika, kanefa mbola omeno fanantenana izay ankehitriny. Fa mety amin'ny alalan'ireny toe-javatra ireny no isehony ny fiainana vaovao. Misaotra anao satria resy lahatra izay fa mifeny tantarany zanakao tsiraray avy ianao. Ianao no mamily ny familiny ny fiainany zanakao tsiraray avy. Koa ankehitriny Tompo malalo, ampio izay mba hatoky fa na inona na manahoana toe-javatra misy anay ankehitriny, mbola manana fanantenana izahay. Ary ianao no fanantenanay hanome anay ny fiainana vaovao indray. Aza velanao handao anao izahay satria eo aminao no mahatsara anay. Hotahinao ny iray io izao mpijery sy mpiaino ny fandaharana izao. Ianao mahalala ny fiainany manokana, ianao mahalala ny fiaikana izay hatreny eo amin'ny fiainany ankehitriny. Mino anao izy de aoka hanehoanao ny voninahitra ao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no hanonona izany vavaka izany. Amen.